ny tantarantsika anio a dia mitondra lohateny hoe ny famelan-keloka an'ilay zanakadala. Rehefa hariva ny andro a tao aorian'ny fivoriam-bavaka dia iny isy ramatoa ny angavan'ny pastera mba hamangy tovolahy iray. Zanak'olona manana maha izy azy izy io saingy norohan'ny ray aman-dreny satria tena naditra loatra ka lasa mpangalatra gigla. Ny ampitso maraina lasa pastera nakany amin'ilay tovolahy. Ity tovolahy ity dia mipetraka tany amin'ny toerana faran'izay mahantra tany Londres. Efitra kely maizimaizina izay no nahitany pastera azy, efa mampalahelo kely ary izy, ery anjoron-drindrina ery izy no matory eo ambonin'ilay mololo sady somary sepotsepotra. Noresahin'ilay pastera azy ny fitiavan'i Jesosy ary natory ny pastera azy koa ny lalan'ny fibebahana sady nolazain'ny pastera hoe hamangy azy ny rainy. Hoy izy, aza manao an'izany fa za efa tsy fantatry dadanay intsony. Tsy maninona ozy pastera fa ho any ahy lasa izy nandeha tana tranon'ny rain'ilay tovolahy izay tena mifanalavitra io. Nijanona teo anoloan'ny trano tena tsara izy, pastera io, mpanampy tena mihaingo fatratra no nampiditra azy tao amin'ny trano fandraisana mihaja be. Nipotra avy any ilay rainy, rangaha mihaja be. Tonga eto aho tompoko mba hiresaka anao momba ny zanakao Edouard. Tsy manan-janaka manana an'izany anaran'izany aho ilay rainy. Efa voafafantanteraka io anaran'io, tsy zakako na ny anonana an'io anaran'io eto anatrehako azy. Saingy zanakao ihany nefa ne izy sady tsy aharitrela intsony anie i Edouard e. Inona izany lazainao izany? Ilay rainy taitaina mafy. Ho faty nga Edouard? Ie, efa ho faty izy ary tonga eto aho mba hiangavy anao mba hamela azy. Efa ela aho no namela azy raha nangataka tamiko izy hoy ny rainy eto any aminy ary aho e. Nandeha haingana tany amin'ilay toerana lavitra misy an'ilay zanany, efa akaiky ny fahafatesana ry zareo. Niakatra nitoetra ilay trano efa mangozozo kely ny rainy ary niditra tao amin'ilay efitra kely maizimaizina mampalahelo. Dada, namela ny fahotako ny raiko izay any an-danitra. Raha mamela koa dada zao dia ho faty ampiadananao. Efa ela no nomeko anao anie izany famelana izany. Raha mba nangataka tamiko fotsiny ianao, sady nanantona izy no nipetraka tamin'ny tany akaikin'ilay zanany efa mahoneny ery. Osa loatra ka tsy mahatsangana intsony. Noraisiny lohan'ny zanany ka natehiny tamin'ny soriny ary dia nodomandry ilay tovolahy amin'ny finoana fa nahazo ny famelan'Andriamanitra sy ny ray. Andriamanitra dia vonona ny hamela izay mpanota rehetra mangataka aminy, enina dia izay farany ratsy azy ny fondrainy dia miandry hampitokiana ny fiverenantsika aminy. Ao amin'ny Petera 2:2-4 dia milaza hoe izay atononareo toy ny vato velona no lavon'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Voafidy ianao ary sarobidy amin'Andriamanitra, anjaranao no mitady azy, anjaranao no manokatra ny fonao, tianao izy ary miandry ianao.